faly miaraba anareo ndray zay eto fandaron-tona be ary manasa anareo anaraka an'izany hatramin'ny farany. Ny fandarantsika moa androany dia ampahafantarana anareo ny vokatra zay nalehan'ny Makiasety tany Afrique du Sud tany zay nahafaefatra amin'izareo reo dia mbola tsy tonga tamin'ilay tanjona nirina moa hoe hanao an'izany qualification na Jeux olympiques zany na ny circuit mondial satria nisy ny tsy fahatezana kely teo amin'ny lafiny teknika angambany dia zay eto amin'ny tona be dia mitsotsora anareo Maki foana samy balaila mainandro iny tsy azo androany azo rapitso mananteny zay fa nizay androany mbola hanao circuit mondial nareo dia mirary soa anareo foana zay eto amin'ny fandaran-tona be. Anaraka ny demi-finale tena ankianjana larobia tamin'ny lahady lasa teo atsika anaraka an'izay aritsika. Totosan'ny farany herinandro lasa teo tetry amin'ny kianjana larobia ny lalao manasa-dalana ho amin'ireo lalao efatra teo amin'ny Sokazo division faharoa sy fahatelo ho an'ireo ekipa izay efa azo lazaina fa manana ny maha-izy azy eto amin'ny faritra Analamanga. Ho an'ny Sokazo division faharoa dia nahitana fa nisongadina ireo ekipan'ny CFA avy etsy Ampandrana rehefa nanilika ny namany Dakar avy etsy Manjakaray tamin'ny Mokafohy 7-8. Ny lalao manasa-dalana faharoa kosa dia nahitana ny fahaiza-manaon'ireo bakely manohitra ny avy etsy Ankasana raha nanilika mora foana ny CSLA eny Ambohimanarina tamin'ny isa mavesatra 7-20. Fantatra ary fa ireo ekipa roa tafavoaka mpandresy ireo no hiatrika ny lalao famarahana goavana amin'ny farany herinandro izao. Teo amin'ny Sokazo division voalohany kosa dia nisongadina avy hatrany ireo ekipa vaventy sy favori tao amin'ny RFC talata maty rehefa nanilika ny ekipan'ny Crazy Isotry teo amin'ny lalao manasa-dalana. Efa tany amin'ny alalan'ny fitsipika mife ny fifananana kosa vao nahita irika hiakarana amin'ny lalao famarana ny ekipan'ny Aigle Vert reo voatanan'ny Cosma du Sud sahala tamin'ny isa 7-10 noho ny 7-10 teo amin'ny lalao manasa-dalana voalohany. Ireo ekipa roa izay nivoaka ho mpandresy izany no tafaikatra hiady ny lalao famaranana amin'ity Sokazo division voalohany ity. Tsisy erreur composition tonga nareo satria fidiranay ary natsara an'ilay zavatsy fa le injy kely zay le tsy maintsy misy ny injy kely mpanjafitra dia reo moa zany voka taloka dia isaorana antsika rehetrarehetra entina fanatsarana azy. Mahafinaritra aloha le fandarana dona be ary tsara hotohizana mihitsy satria mba ahitana an'le hoe quartier rehetrarehetra ety eto Antananarivo zany mba hoe mipotsy eo daholo le izy dia zay ny hoe ilaina le fandarana dona be mba miseho koa ny ekipa rehetrarehetra hoe manana maha-izy azy. Mankasitraka anareo rehetrarehetra izay mpakafy amin'ny Cosma du Sud isaorana anareo. Anzay ny vahentsika eto amin'ny fandaran-tona be antsika anio dia iresadresaka aminy hoe inona ny anatsarana nyity lalao zay matimatesasika ity andray amin'ny vahentsika ary tsika. Ny fikarakarana an'ilay tournoi ity zany dia misaotra an'zareo tompony andraikitry ny section Antananarivo rehetra nakavalina tany amin'ny fédération ka namea lalana amin'izao tournoi zao. Reto club eto amin'ny firaisana tana renivohitra manomboka amin'ny firaisana voalohany jusqu'à firaisaka fahaenina dia nangalana 5 club mandrafitra an'izany tao amin'ny première division sy ny élite 2 sy ny deuxième division ka amin'ny totaly 9-20
ny kliba nandray anjara tamin'ity tournant ity dia nisan'ny teknisianna moa ny tenako zany nanampy anjareo Antananarivo renivohitra satria ao anatin'ny section maro vatana koa dia misy firaisana fahaenina mandray anjara amin'ity baolina karakaraina ity dia ny efa andalana eo amin'ny andalam-pamarana zay satria demi-finale zao amin'ny androany 10 novembre 2019 ny lalao dia tena mandeha araka ny tena ara-dalàna satria alabita ara-dalàna mitatana ara-dalàna ny joueur koa dia voataizanay na dia efa ela tsy nanao match ary izy ireo dia nitazaina ara-moral alohan'ny antakana ny Dakacentre dia misy fampiresana entre deux équipes ny fandarana dona be zany dia raha ohatra zao dia tokony mba hisy fampianarana mihitsy ny bia matetika rehefa tonga eny amboninkaitra dia mivavaka dia avao faranana mivavaka fa tokony mba hisy fianarana fa ny rugby tsy vitan'izay tsy mianatra zay ngamba no azoko mavizana an'le tontolon'ny rugby dia misaotra indrindra ny dona be amin'izao mikarakara amin'izao ina aman-dreny entina hitazana ny ankizy zao faly izay satria mbola tonga ianareo mitarika ny tanora ao anatin'ny resaka sport moa zany izy indrindra ary mbola mangataka izahay aminareo fanampiana surtout anatin'ny hoe fikarakarana match mba ezahanay hitazainay anreto tanora reto satria raha vao tsy ampy sport izahay dia mino ngamba mety efa fantatsareo hoe lasa variana anaty revirevy sy ny rehetrarehetra ny tanora antsika nefa mino fa tsy mety amintsika amin'ny variana anatin'izany fa aloha ifampitarika anaty sport foana amiko aloha ngamba za mbola baikely nataoko benja mahafantatra anaty tsara na ny tantarako fa ela nanao baolina nanomboka 10 taona zany dia efa école de la vie ary nitaiza foana moa nitaiza vatana zay le hoe nitaiza vatana ary fantatry bendra tsara zany tiako tenena moa zany anam-pandrosoana Madagasikara dia tsisy ohatrany hoe fanatsaran'ny olona ao anatin'ny mpitondra zany satria anatin'ny fanampiana aloha voalohany indrindra satria raha vao tsy voatohana amin'ny olona ao anatin'ny mpanao sport malagasy raha vao tsy ampiery ianao zany dia tsy atosika mihitsy ao anatin'ny herinao satria ny olona matanjaka ara-tsakafo izay reto zany tena fianakaviana ray zay ary piraitanany zay tena tsy afaka ny fanarina trano ao anaty fasana raha trano zany ny velona maty ray fasana ka noho izany fankatiavanay dia natambatra ao anatin'ny tena finoana mihitsy dia fanantenana satria ampiarahana amin'Andriamanitra foana koa ny fiainana rehetrarehetra fa vao tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao na manzava-poana zany ny zavatra zay ataonao maître anay zany nitaizanay tao anatin'izany erika moa zany tsy izay tsy mahafantatra erika rasefo re zay olantena kolokona lehibe satria ireo anisan'ny voataizany daholo ireo ankiziny isoranay lehibe anazy ny tena fa tena tsara mivokatra nomeny ary manome toky anazy zay fa ame vokatra tsara ho anazy foana fa tsy anala baraka tamin'ilay demi-finale tena larobia moa dia na dia resy ary zareo Black Rose avao to madinika dia jerenareo amin'izao ny ambiansa ataon'izareo nefa nisy resy tena mampiseho hoe lalao ara-pilalahina maro ny rugby jereo izay ambiansa nataon'ny Black Rose zay Wow.
raha araka ny fangatahan'ny mpilalao sy ny sireo mpankafy ty fandaran-tona be hiditsany ampavaran-dalana zao tsika ny lalao fédéral 1 ka mba mangataka zany n'olona mba hoe arbitre tena afeny lalao ny fian'io ampavaran-dalana io fa tsy hoe mbola hoe arbitre stagiaire akory ny atao itsarany ampavaran-dalana zay ka mba ialatsika amin'ny resaka problème resaka arbitre sy ny mpilalao mihitsy de mba miangavy re zay to fandaran-tona be mba atovy arbitre tena mafia an'le lalao ny de ifian'le lalao amin'io ampavaran-dalana io de mana tena fiaraha-miasa aminareo mpitsara foana zay satria nareo arbitre no lehibe any anjy zay eny ambony terrain eny ka rehefa nareo manony tsy mety de lasa manony tsy mety koa ny joueur-mpilalao ka mba fangatahana eny na eto fandaran-tona be fa anareo ny soufflé moa de zay no milalao. Ametsaky ny veloma manjam-piona ndray zay tao fandaran-tona be ary manasa anareo anaraka ny fandaran-tsaha farany ary aza miala amin'ny MBS télévision veloma tompoko.